fanazavana zava-miafina fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon illuminati ny nouvel ordre mondial nalina amina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay dia ampifaliana atrany no androsoana ao anatiny tokantranonao izay mampandroso nyity fandaharana ity dia ny fandaharana zava-miafina hoentin'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay miarabanao ny tenako isaorany avinindra manome antsika tombonandro ahafahana mijery ny fandaharana ahafahana ihany koa manohy ny zava-miafina izay tokony hoaseho ho antsika ao any amin'ny fiainana mandrakizay manentanao ihany koa raha misy ny namanao na fianakaviana hitanao na fantatra hoe mila an'izao zava-miafina avovonjy ny fanahany zao dia antsoa izy fa anomboka an'izao fandaharana izao ndraitsika ary anoy anyreny fanazavana lehibe zay efa noentina teto ireny izay avy eto anivon'ny fikambanana dia tsy mitsahatra ny mampafantatra ny zavatra fantatray satria didy tokony ho ataonay zany ary izany mihitsiny no antony anaovanay an'ity fandaharana ity mba ahafantarantsika ny tena zava-marina ao anatin'ny fivavahana satria raha tsy fantatritsika ny marina dia tsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay isika ary ny mpamonjy dia ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny famarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra voalaza ao amin'ny Daniel toko 12:17 hoe izay mamerina ny maro amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay dory ny famarinana dia nisy nandrava ary ao amin'ny Daniel toko 9 no milaza ny 9 izay nandrava ny famarinana dia ny famarinana izay nisy nandrava dia nambaran'ny mpamorona tamin'ny alalan'ny mpaminany fa mbola isy amerina ka izany famarinana averina izany dia olona maro no tafaverina ao anatiny zany famarinana izany izao fikambanana mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay zao dia miezaka mamerina zany famarinana izany ary ao anatin'ny fanazavana zay hoentinay amerenana ny maro ho amin'ny famarinana dia porofonay amin'ny tsipirian'ny zavatra rehetra izay hoentinay eto ka na dia foy arany fotoana dia ezako ny manazava ny zavatra zavaiko mba hazava tsara amintsika ary elana tsiny amintsika zay ny tokantrano mangataka aty aminay hoe mba ampitomboy kely ny ora sy ny fotoana anaovanareo fandaharana fa tena ilainay le izy nefa foy loatra le fotoana anazavanao zava-miafina dia elana tsiny amintsika fa ity aloha izao aloha ny zakanay eto anivon'ny fikambanana amin'ny fahafahana arabola satria fantatsika fa misy sarany tsy maintsy aloha amin'ny tompony itony fahita lavitra itony izay vao afaka mandefa nyzao fandaharana jerentsika izao izahay avy eto anivon'ny fikambanana inonay anefa ny fanafoy ary izao fotoana hoentinay anazavana zava-miafina aminao zao dia maro amintsika no mandray zavatra lehibe ao anatiny reny zavatra hoentina ireny zay no ela fa andeha iroso amin'ny fanohizany ny apokalipsy toko 17 isika satria ao anatiny izay apokalipsy toko 17 izay no fanazavana farany no entina teto misy ilay resaka makasika an'ilay biby diroa mpanompon'ny dragona ny apokalipsy toko 17 raha vakiny eo amin'ny andeniny faharoa dia hitatsika amin'ny soratra eo hoe
ilay dragona no nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe, zany hoe nomely ilay dragona seza fiandrianana sy hery sy fahefana lehibe ireo bibidia roa ireo. De voalaza eo amin'ny andininy fahenina hoe nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny teny ratsy ny taberina keliny. Ilay bibidia voalohany izay voaresaka teo hoe nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona sy hiteny ratsy anara-mpamorona ary hiteny ratsy ny taberina kely. Ny dikan'izany dia mbola mitoy aloha ny fanazavana ny asa nataon'ilay bibidia voalohany, zany hoe efa nazavaina teto ilay fatanteran'ilay atao hoe miteny ratsy any mpamorona sy miteny ratsy anara-mpamorona ilay bibidia voalohany. De tao anatin'ny fanazavanany atao hoe miteny ratsy ny taberina kely isika no tapitra ny fandaharana tamin'iny herinandro iny ka eo zany no hotohizantsika. Ny bibidia voalohany de ny fanjakana Romanina no entin'ireo amperora izay nifandimby nandritra ny 200 taona mahery. Zany hoe nandritra ny 200 taona mahery teo eo dia ny amperora Romanina no nifandimby nitondra sy nifeny fanjakana Romanina, nifeny ara-politika, nifeny ara-panasy ny ara-pinoana ihany koa izany bibidia voalohany izany de ny fanjakana Romanina no entin'ny amperora. Zany reo amperora Romanina no nifehy fanjakana rehetra izay nanodidina anazy tamin'ny fotoana nampalaza izany fahefana amperora izany. I Constantin dia tafiditra tao anatin'ny nametraka tantara lehibe tao amin'ny fivavahana Romanina satria izany Constantin izany araka ny efa nasehoko teto matetika niaraka tamin'ny porofo no nanangana voalohany ny fiangonana na ny finoana Romanina. Zany hoe izany Constantin zany no ray aman-dreny lehibe mpanorona ny fiangonana Romanina, ary tsy ny fiangonana Romanina ihany no nataony mafiorina fa ny fanjakana Romanina ihany koa dia ny amafiorina tamin'ny andro nanjakan'izany amperora Constantin izany. De ny amperora Constantin no nanatanteraka n'ilay atao hoe miteny ratsy ny anaram-pamorona sy miteny ratsy ny taberina kely. Efa naseho teo fa ny amperora Constantin no nanakambana n'ilay anaratsampy izay nivavahan'ny zao tontolo zao dia ny anarany Zeus, ny anarany Christus ary ny anarany Deus izay nanjary lasa hoe Jesus Christus Filii Dei, zany hoe nitambatra ho lasa anarana tokana ny anarany Jesus sy Christus sy Deus de nanome an'io Jesus Christus Filii Dei io. Ary natao teto ny fanisana ny raha tsika nahita teo amin'ny écran tamin'ny fandaharana izay efa lasa ireny fa manome 666 ny taremarika no finosin'ireo litera ireo rehefa natao ny kajy sy ny fanatambarana lay taremarika no finosiny rehefa narana ihany koa lay voalaza amin'ny apokalipsy toko 7:17 manao hoe eto ny ilaina ny fahendrena aoka izay mahiratsaina nisanisan'ny bibidia fafansan'olo zany ary 960 no isany. Tsy hiverenana intsony izay makasika n'ilay anaran'ny bibidia izay. Zay ny anaran'ny bibidia. Ny anaran'ny bibidia dia anarana nandehanany lay fanjakana izay voatondro hoe bibidia, zany hoe io ny anarany nandehanany fanjakana Romanina sy ny vavahany sy nampidiriny tao anaty baiboly sy tamin'ny resam-pivavahana io anarany Jesus Christus Filii Dei izay nanome 666 io. Rehefa lefa ny teny Romanina na ny teny latinina dia samy nakama amin'ny fitenin-drazany avy ny firenena nivoaka amin'izay ny fandikana teny ny fandikana baiboly amin'ny teny pirenena maro samihafa dia avy amin'ny Jesus Christus no nahatonga lay hoe Jesus Christ ary dia mbola mandrak'androany tafapetraka izany anarany Jesus Christus izany. Anarany bibidia manome 666 iny ary zava-doza ny afaran'ny fanan'ny olona izay miantso sy mandoalika amin'iny anarana iny araka ny voalaza amin'ny apokalipsy 7:7 nampitandrina ny anjely hoe raha misy mivavaka alohana ny bibidia sy ny sariny ka mandray mariky ny anarany eo amin'ny andriny na eo amin'ny taniny ankavanana dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'ny mpamorona izay ahidina ao ankopin'ny fahatezerany tsy miaro aro zavatra ary ampijaliana ao anatin'ny
farihy mirehatra afo sy ny solofara ny setroka ny fijaliana dia miakatra mandrakizay homay ao anatin'ny farihy mirehatra afo sy ny solofara ny olona sy ny mpitondra fivavahana izay maty ao amin'ny anarany Jésus Kristy na ao amin'ny anarany Jésus Krista dia hijaly mandrakizay ny fanahan'izy ireny. Ka izany no natonga mpamonjy ny teny ao Matthieu 7:22 sy 7:20 manao hoe maro amin'izany andro zany ny ilaza amiko hoe tomboka efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa nandroaka démonie tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zahay. Ambarako amin'ny marimarina amin'izany andro zany fa tsy fantatra akory ianareo hatr'izay elabe zay hoy ny mpamonjy, miala amika anareo mpanao meloka, mpitondra fivavahana sy mpivavaka marobe zay efa navita famantarana sy fahagagana sy naroaka démonie sy efa mpaminany maty tao amin'ny finoana ny anaran'i Jésus Krista no voaringana sy voaroaka ho any amin'ny elo satria tsy nahafantatra n'ilay anarana tokana zahoana famonjena dia ilay avy amin'ny taranaka Davida, ilay avy amin'ny jiosy na avy amin'ny Hebreo, tsy azo ovaina zany anarana zany, tsy azo adika amin'ny dika tenim-pirenena hafa tahaka ny anarantsika sy ny anaranao io ihany na ny anaran'ireo filoham-pirenena sy ireo artista malaza eto ambonin'ny tany dia tsy azo atao mihitsiny ny manova na mandika azy ho amin'ny dika tenim-pirenena hafa, fa ny firenena zay te hampiasa an'ilay anarana no mila mianatra ny fanononana an'iny anarana iny. Misy porofo marobe efa naseho teto no entina nanazava an'izany zavatra rehetra izany. Andehara ho raisiko ilay voalazan'i Paoly ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa averiko ovakina. Tesalonianina faharoa toko faharoa ka tonga dia amin'ny baiboly dika teny témoin de Jéhovah no andikako anazy isika kosa afaka manaraka anazy amin'ny baiboly dika teny FFPM na zay baiboly mety ao pelatananao. Tesalonianina faharoa toko faharoa manomboka eto amin'ny andininy voalohany ka hatreo amin'ny andininy fahaefatra zao ny vakiny teny. Raha ny amin'ny fanatrinan'ny mpamonjy sy ny fanangonany antsika ao dia izao no angatany aminareo rahalahy, aza malaky mikorota-tsaina na mientanentana raha misy fanambarana avy amin'ny fanahy na tenin'olona na taratasy toa avy aminay, milaza fa efa tonga ny andro ny mpamorona. Aoka tsy hisy amitaka anareo na amin'inona satria tsy ho tonga zany raha tsy efa tonga aloha ny fivadiam-pinoana ka ariary ilay lehilahy mpandika lalàna dia ilay zanaky ny fandringanana mitsangana ho mpanohatra izy ary manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolon'ny mpamorona ka asehony akariary fa izy ny mpamorona. Efa nilazan'izany matetika taminareo fony mbola teo aminareo, tsy tadidinareo ve? Zany hoe i Paoly dia milaza fa tsy ho tonga ny andron'ny mpamorona, ny andron'ny avondrindra na ny andron'ny mpamonjy, amdika teny ampelantantsika dia andron'ny tompo. Tsy ho tonga zany andro zany raha tsy ireto aloha no mitranga. Miseho aloha ilay lehilahin'ny ota amin'ny dika teny FFM dia hoe lehilahin'ny ota. Io lehilahin'ny ota io zany dia tsy maintsy aseho aloha mialohan'ny atongavan'ny andron'ny mpamorona. Ny asan'io lehilahin'ny ota io dia nampivady-pinoana ny olona. Efa nazavaiko teto ninao ilay anaran'ny mpamorona sy ny anaran'ny zanak'ondry ny olona tamin'ny fiangonana najorin'ny apôstôly tamin'ny andron'ny apôstôly. Fa rehefa niseho ty lehilahin'ny ota ity dia nivadika ny finoana, lasa Jésus Kristus ilay sampy ny ivavahan'ny Grika sy ny Romanina sy ny vavahany Aziatika ary ny vavahany zao tontolo zao indray no ninona sy ny vavahana satria no terena mihitsy ny olona anatitra fanatitra tamin'io sampy io zay tsy nety nanatitra fanatitra tamin'ny sampiny Jésus Kristus sy Deus dia novonoana ho faty. Azontsika jerena ato amin'ilay boky navoaka ny Luterianina, izay boky mitondra ny lohateny hoe ny tantaran'ny fiangonana nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly ka hatramin'ny taonjato faha 20 izany fanerenany olona sy famonoanany olona tsy mety nanatitra fanatitra ho an'ny sampony natsangan'ry Romanina izany. Zany hoe io hita eo amin'ny écran io zany porofo zany novonoana tamin'ny fomba mahatsiravina sy abibina isan-karazany ny mpanaradia ny mpamonjy satria nandà tsy nety anatitra fanatitra tamin'ilay sampy izay natsangan'ireo emperora Romanina sy naneren'ny olona tsy maintsy ivavahana. No terena ivavaka tamin'ireo karazan-tsampy ireo ny mpanaradian'ny mpamonjy rehefa resy ny fiangonana izay najorin'ireo apôstôly ireo, zany hoe rehefa tsy nisy intsony satria ny fandimby nandringana sy nanafoanan'ireo ny herin'ireo fahefana Romanina, dia rehefa tsy nisy intsony ny fiangonana najorin'ny apôstôly dia nanangana fiangonana ho azy amin'izay ilay bibidi mpanompon'ny dragona nivadika sy niova nanomboka teo
ny fotom-pinoana sy ny fivavahana ary fotom-pampianarana na raha ny olona ka ity lehilahy ota ity a na ireo bibidy voalohany na ireo empereur romana izay nifandimbo nitondra fanjakana romana de nanatanteraka an'izany asa izany avokoa de nivadika nanomboka teo ny finoana ny ova lay nivavahany zanak'Israely sy nivavahany fiangonan'ny apôstôly ilay anarana nantsony sy nandoliany ilay avy amin'ny taranaky David ilay avy amin'ny firenena Hebreo dia nolavina sy nosombaina sy nopotehana ny fivavahana tamin'iny zany nopotehana sy tsy natsangana intsony fa navily ho an'ny Jésus sy ho an'ny Kristus indray ny fiankofana sy ny fivavahana sy ny fiderana nivadika ny finoan'ny olona lasa nino ny Jésus Kristus ny olona satria noterena tsy maintsy ino an'iny zay tsy mety mino an'iny a dia novonoana ho faty tsy vita an'izay ihany koa fa ity lehilahy niota ity dia nandika lalàna sy nampandika lalàna ny olona ny emperora romana izay nifandimby a indrindra fa ny emperora Constantin a ho iaho tamintsika dia nanatanteraka zavatra lehibe teto ambonin'ny tany a tamin'ny resam-pivavahana ary izany asa nataony zany a no voaresaka eto amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa ilay lehilahy niota dia nipetraka tao amin'ny tempoly nanandra tena ao ambonin'izay ivavahana rehetra izy mihitsy no natao hoe ivavahana izy mihitsy zany nanandratra ny tenany ivavahana izy de nampandika lalàna ny olona izy ihany koa de mpandika lalàna rapetso dia hoarahantsika eto amin'ity fahitalavitra ity hatrany ny toy an'izao fanazavana izao ary ilay atao hoe miteny ratsy ny tabernakely no azavantsika ny tabernakely dia toerana nametrahana ny didifolo izay zany no anatin'ny tabernakely ny teny ratsy ny tabernakely io bibidy voalohany io na hoe nakatoerana tao amin'ny tabernakely io bibidy voalohany io de nampandika lalàna ny olona sady nandika lalàna ny ao anatin'ny tabernakely dia lalàna fototra narany zanak'Israely teo amin'ny fivavahana nakatoerana tao amin'izay didifolo izay ilay bibidy voalohany ary izay fakamitoerana tao amin'ny tabernakely izay dia zavadoza ho an'ny olona izay tsy mahafantatra satria io fivavahana arahanao io izany voaresaka rehetra izany ny teny ratsy ny mpamorona ilay bibidy voalohany sady ny teny ratsy anaram-pamorona no ny teny ratsy ny tabernakely anjaranao ao atokantrano no mandinika lalina fa hoy ny teny voasoratra hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara ka raha mbola misy ny fotoana afahanao manaraka nyity fandaharana ity dia araotsy tapaka eto amin'ity fahita lavitra ity mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon Illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-bibidy izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko 4 fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9 sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrankizay